Mosesy koa raha zany nandray sazy avy amin'Andriamanitra vokatry ny tsy fankatoavany. Zavatra nitenenin'Andriamanitra taminy nefa tsy ariny. Fa nandeha tamin'ny fahazarany. Izy ane mety tsy neritreritry hoe za tsy ankatoa e. Satria mahalala an'Andriamanitra izy. Fa tsy fitandremana amin'ilay toe-po mora miakatra. Rehefa ty hono mandeha aloha le miakatrakatra io dia tsy mirezonina intsony ty. Fa tonga dia aingany ty no mandeha. Dia iny zany mahatonga andren'olona tezitra ireny tsy misaina intsony fa tonga dia izay lehan'ny tanany any dia fesona daholo na tavan'olona tsara tarehy io. Nandray raha rindrina dia ny tanany mipotika rehefa azonareo mipetraka dia nefa rehefa avy eo anoratra amin'izay dia tsaboina rehefa afaka le fo. Dikan'izay tsy hainao zany le teo iny. Satria raha ianao tsy hanimba teny ianao. Zareo masony eo akaikinao. Tandremo fo io mila miambiny ianao hoe miatrika ny zavatra rehetra mba ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Misy resy lahatra avy mba tsangany ny tanany izay mena. Dikany hoe manamasina zany ny fiainam-pahamasinana zany tsotra. Ahoana moa pastera le hoe mila masina e? Dia valiko le izy androany. Ny atao hoe ny fiainam-pahamasinana manamasina an'Andriamanitra dia makato an'Andriamanitra tsy misy fepetra. Tsy misy hoe ahoana? Tsy misy hoe comment? Hozy izy mivazaha na qu'est-ce qu'il y a? Fa tonga dia makato, zay nilazain'i Jesosy eny ary manaraka an'izay nilazain'i Jesosy. Misy olo eto androany maraina hitanao Andriamanitra. Za tena mino fa ho azonao tsara ty fampianarana ty. Amen. Alléluia. Ka le tsy mitovy tsy mitovy le izy ny hoe voninahitra namohan'ny olony tamin'ny famonjena voaraitsika sy ny voninahitra ampakarany atsika. Zay no mahatonga le fiaretana ilaina. Mila matanjaka ny fiaretanao miaraka aminy. Zay mahatonga ny Romanina 8:17 raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miaritra aminy isika dia miara manam-boninahitra aminy. Voninahitra voalohany tsy nidiranao fa fahasoavana. Nitiavany ianao tsy vokatry ny asa nataonao zany na famendrenao na tsy famendrenao fa ny livreny tamin'ny famindram-po mba handraisanao famonjena avy aminy. Fahasoavana. Fa rehefa avy eo amin'izay miditra amin'ny dingana manaraka. Inona ilay dingana manaraka? Voninahitra. Erany manam-boninahitra aminao indray amin'ny fampakarana. Io le vokatry ny fiaretanao miaraka aminy. Miaritra fakapanahy. Mifehy tena amin'ny fahatezerana. Zany ny atao hoe manamasina an'Andriamanitra. Mamoaka ireo fruit de l'esprit vokatry ny fanahy. Kanana tsy nataonao an'izay rehetra navoakany avy any Egypta fa izay navoakany sy manaiky akato ny teniny. Kanana tsy natao an'izay rehetra nampifaliany voninahiny miseho amin'ny fahalebiazana sy hery teny an-dalana. Fa andreo izay manao ny sitrapony ihany. Andriamanitra tsy mitady mpakasitraka ny asany eo. Andriamanitra tsy mitady mpakasitraka sy mpakafiny fisehoany fotsiny. Fa mitady pekoka marina izy. Tsy admirateur ny tadiavin'Andriamanitra fa disciple. Tsy olona makafy ny zavatra ataony fa olona manaraka azy sy miaino ny fampianarany. Ireo rehetra ireo samy miteka fa ny zararoa ny ranomasina mena latsaka manavy any an-danitra. Inona koa? Mena rana nanaikitra tsy hitantsony ny pozina ny sasany kekery mena rana tonga dia vao nibanjina an'ilay mena rana varahana. Afaka miracle sur miracle ny tsirona rano mangidy tonga mamy. Ny rano tsy nisy mivato lampy ny kapohana tonga dia miboiboika. Hitandreo fa misy ny sotro tamin'ilay rano fa tsy tafiditra. Noho izany tsy olona miteka fa mahay zavatra Andriamanitra no ilaina. Ny fampianarana mampitodika amin'ny fiteafana amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Dia natao an-karazan'olona vesara no tafatra-pitady famantarana hoy Jesosy. Tsika natao iaina se hita ny voninahitra Andriamanitra avy amin'ny toe-po voatahiry anao ny sitrapony tanteraka. Mareteka ho an-tompo. Tsy olona afaka délivré
ny tadiavin'Andriamanitra. Fa olona voatokana, consacré, ny tadiavin'Andriamanitra. Azona ve le izy? Miditra amin'izay tsika any amin'ilay tena tontolo ahalalantsika ny toetran'Andriamanitra. Tsy olona afaka na délivrer ny tadiavin'Andriamanitra, fa olona voatokana ho azy na consacré ny tadiavin'Andriamanitra. Zay no mahasarobidy ny fanananao fotoana ionanao sy ombonanao amin'Andriamanitra, mihoatra lavitra no fandaninao fotoana hitady an'Andriamanitra amin'ny délivrance. Raha vao délivrance amin'ny matery anao, tsy poniny mpaminany sandoka fotsiny ianao. Satria zao efa andro farany. Vao vily lalana any Matteo 24, 22, 24 rehefa mivakitsika. Satria ho avy ry zareo fa nipamatana sy fagagana. Na ianao olom-bo fidy tena mipetraka tsara ry amin'ny koainao makatoa an'Andriamanitra ry ary. Asiany fagagana anankiray fotsiny dia varanila amin'ny fanoloran-tenao. Ary izy ampiasain'Andriamanitra be nefa telo mivadiny aho. Sandoka. So arrêtez kao an'Andriamanitra. Zao fotoam-pampakaran'izao, fotoam-panehoana ny fanamafisana fa ianao olona voatokana consacré. Fa tsy olona voageja hitady ny tanan'Andriamanitra mba ho délivrer. Noho izany tsy délivrance ny tady avintsika. Jesosy avy any Nazareta no ilayntsika. Alléluia. Andriamanitra tsy mitady ny olona hoe aviana rô ahita ny asako. Finaritra mahita fahafinaretana. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana feno miracle. Za tsy anti miracle. Mpanao ralia mihitsy tsika taloha. Aloha mipetraka tsara izay zavatra izay. Tsy mandany heriny amin'izay zavatra tiany atao. Tsy mandahako. Fa mampitodika ianao tsy fantoka amin'izany. Mandraka anao nanontanian Jesosy nisy fotoana. Aiza daholo ilay olona ireny? Dieritrereto hoe 4 taona no mba nitondra an Jesosy ihany zany. Fa ianao zao tsy manaiky an'izany fampianarana izany nefa za nandre an'izany matoa niova. Nandre dia niova. Fa ianao zao mbola tena maro tena amin'ilay taloha reny satria mbola metimety aminao. Dia mety anazavy ianao hoe zay ilay fahavoazana. Zay mihitsy ilay tsy akaiky amin'ny fampianaran'ny paster Rodolphe. Non, ny tsiny satria ny mamaika azy. Zao azavaiko androany maraina zao. Raha ny fahagagana asehoan'Andriamanitra anao, zaho mbola tsy nita ranomasina mena ny zara roa. Noho izany tsy hana miracle mihitsy ilay izy satria mbola nisy nampiasaina teo alohako. Ary zany tsy mpanompo Moïse, za tsy mpanompo ny Elia, fa za mpanompo ny Jesosy Kristy. Noho izany tsy ny rana ampanaiky ny olona amin'ny zavatra eny ivelany. Mba haneken'ny olona fa miaraka amiko Andriamanitra. Fa za efa nandray famonjena manana Andriamanitra ato anaty, ampanaiky ny olona fa misy Andriamanitra. Tsy zavatra no ampanekena, tsy zavatra ty ivelany. Fa teny miasa ao anaty anangana anao. Mba tonga anao ho tonga sakaizany, tsy maharety ka ho an'i Jesosy. Zay ny hoe mpitady fanahy an'Andriamanitra, gagneur d'âme. Zay ny nandrany Jesosy fa tsy hanao miracle. Miracle fa ny mpamantarana manaraka ho azy andraso fa rehefa avy eo tsikiretsaka fa somary tsy maintsy miazakazaka kely. Ka tandremy sao dia lasa mpitazana ny asany fotsiny dia finaritra mantehita aiza nefa lasa maro-panehoana ameliviliany satana lalana ny fiangonana amin'izao ny faran'izao hoe aty indray Kristy, ary Kristy. Dia ilay Kristy io Kristy miracle fotsiny. Aoko feno ny fampianarana. Tsy maintsy anaraka ny Kristy ny miracle aza matahotra fa ho voky miracle nareo. Fa mpioreno ny fo fa aza mampitodika ny masonareo any amin'ny miracle. Jesosy fikirina, famonjena fikirina. Fa Andriamanitra tsy mitady olona mangetaheta délivrance. Fa Andriamanitra mangetaheta am-piakohaka marina. Tena miombona aminy ao amin'ny fanahy sy fahamarinana. Olona manaiky anetry teny tondra asaina eo ny voninahiny. Tandremo, mety efa nandrain'i Jesosy ianao tonga olom-bo fidy, olom-bo vonjy. Fa maneky azy mba ho tonga
iaina ny fahamarinany. Aza mitoetra fotsiny ho isan'ireo mafana fo vokatry ny asa mahagaga hitanao sy fantatrao nataony. Fa mety ijoro isan'izay manaiky azy sy ny fidirany an-tsehatra amin'ny Mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainanao. Ianao ny tiany Jesosy ho azo. Ny fananao ny tiany Jesosy voatahiry ao amin'ny Jesosy Kristy dia maneho mazava ny fanambarany. Reo fahamarinana manokana manaraka ny toe-po rehefa tanteraka ny fijoroantsika. Jereo fa ny fanotronany dia nataonao andreo izay mahakasika ny fony anao ny sitrapony. Ny fanotronany dia nataony ho an'izay rehetra mahakasika ny fony ka manao ny sitrapony. Tiampafantatra anao fa reo siantifika amin'izao mirehare reo fa mahavita zavatra ka ry zareo reo namaky baiboly. Kopia daholo ny zavatra ataon'ireo fa tsisy ny foronony izany fa Andriamanitra daholo ka iny fototry le izy. Ame ohatra vitsivitsy ny transport sous-marine zao dia Jona no nisitraka ilay izy voalohany. Rehefa miverina tamin'Andriamanitra izy ka nivoaka tao an-kibon'ny trondro. Dia Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo raha vakitsika dia mivavaka Jona tao, bebaka Jona. Fona aminao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataoko teo anaty. Rehefa niodina iny izy tao kibon'ny trondro izy mbola mibebaka. Dia rehefa mibebaka izy tao kibon'ny trondro dia ozy Andriamanitra hoe tokony ampiasaina satria zany ny toetran'Andriamanitra. Ozy izy hoe inona ny toetran'Andriamanitra? Na Petera azy, olona tia azy. Ozy izy rehefa avy mibebaka ianao voandana mampahery. Noho izany ny fitazomana ny micro tetelo ity zany tsy azo ilingilingin'ny olona, tsy vita fibebahana satria tsisy fiatraikany eo am-pony izay miainanao ny zavatra zarainao raha tsy tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Dia jereo Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo. Bebaka izy hoe naty misaringotra amin'ny lohako ny anina aty ambany any. Fa zao za hideranao fa ianao ny aty ahy. Ahoana moa Andriamanitra tsy mijery ndre io fa sady adala ny laniny trondro tany mbola jereo ty ataony. Aloha ty trondro ty irahako hitondra azo any amin'ny destination. Izy nanao namorona voalohany Jona no sitraka voalohany transport tany ambanin'ny rano na fitaterana ambanin'ny rano. Dia zay vao nanao an'izany reo mpanao ady reo asiana sous-marin sy ny karazany. Noho izany zareo mpanao kopia fotsiny ataon'ireo fa tsy zareo namorona an'io fa Jona hitany tamin'io. Jona tsy nalala kory Andriamanitra nitondra azy ho any amin'izay toerana tiany fa voaloha tao nalohany trondro tao izy vao tonga hoe hoay aitoko moa ny olona vita fibebahana tonga dia mila miaina délivrance ho azy. Noho izany miracle tsy zavatra angatahanao fa zavatra iainanao rehefa tsara ny fibebahana. Communion tonga dia mitondra vokatra mahagaga ho azy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Le trondro tokony azy valim-bavaka indray no didin'Andriamanitra hitondra azy. Midika fa Andriamanitra no mitondra sy mitarika trondro ho any amin'izay tiany hitondranany Jona. Toe-panaraka an'Andriamanitra aloha vao fanehoam-pamantarana. Ao mangano reo mieritreritra hoe DHL io namorona an'io. DHL manko zao no hoe zay zany le tenen'ny zareo ohatrany mitantara hoe DHL hono namorona le hoe livraison à domicile reny. Zany mitantara. Goaika nanao DHL voalohany nanteny tondra mofo sy hena livrena tany amin'ireny ranokerita ho any Eli maraina sy hariva. Sandwich zany le izy hena sy mofo. Ary reo mpamorona sandwich reo rehetrarehetra namaky baiboly daholo reo. Noho izany na resaka tanareo na miasa mandraraha atao io aza kopia avy ao anaty baiboly daholo. Zany mahatonga mampitodika anareo amin'ny Jesosy fa ny zavatra rehetra ao anaty baiboly daholo. Dia raha vao tsy mitandrina ianao lasa mitory fomba fanaovana sandwich avy ao anaty baiboly nefa tsy nandrahana anao zany. Famonjena fototry ny baiboly. Jesosy Kristy ny tokony ho hita ao. Alléluia. Tsy DHL namorona livraison à domicile voalohany fa goaika tamin'ny Eli tany anefitra rehefa naniraka azy hery tany Andriamanitra tamin'ny nanenjehany Ahaba sy Jezebel azy. Dia satria Eli mafana fo amerina ny Israely amin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe na goaika azy ampiasaiko ho solona DHL hitondra livraison any amin'izay toerana misy anao ny sakafo tokony anao. Tokony ho azy tany amin'izay toerana nisy any Eli zay nilainy ary tonga ho azy tany amin'izay nisy any Eli zay nilainy. Ka ny mofo sy hena nateran'ilay goaika ho any amin'ny Eli maraina sy hariva ela ihany rehefa n'Andriamanitra ny fony
dia tsy natao hisasatra hitady ny zavatra rehetra izy fa Andriamanitra no naniraka izay nirany hitondra izay ilainy amin'ny fotoanany. Hitanareo ilay izy fo an'Andriamanitra fotsiny. Mampitodika anareo ary fiangonana ampiasao an'Andriamanitra io fo io. Tsisy fotoana zany Eli anahina hoe inona no hoaninay, inona no sakafonay, inona no sotronay, ary Jesosy mamerimberina an'izany satria Jesosy ny jetrisa fatra mpitady an'izany. Raha voanao zany mieritreritra an'izany loatra, mbola tena ohatra mbola misy jetrisa tsy maty any raha boky Matio ny resahana. Halleluja. Fa raha vao tsy ao anatin'ny fonao zany ohatra neny Eli na fanafoan'Israely fotsiny dia lasa izy any amin'ny rendranon-kerita ianao dia lasa Eli dia tany amin'ny rendranon-kerita dia inona tany amin'ny rendranon-kerita petrapetraka eo amoron-drano izy dia zoy ny hereny. Rehefa misy olona any dia any amin'ny zoy izy matory dia eo indray izy satria rendranon-kerita dia eo obéissance zany a. Ary izy tsy niteny hoe inona tompo no hoaniko any, tsisy ady hevitra hoe inona no hoaniko satria tsy nampianarina izy ihany tenany. Fa nampianarina izy isaina ny hafa. Dia hozy izy Andriamanitra manaraka anaraka ye tanàna anaraka ye isan'ray raha mbola velonay. Izy nanao an'izay iry zay Eli nanao an'izay iry zay satria nanaraka azy isan'andro ny fahasoavana. Manaraka anareo zany rehetra zany, aza manana inona reko daholo ny tenin'ny Papa Jésus. Amen. Zany ny fiteniny, aza manana inona dia nefitsika kristianina mafana fo be mizara teny fiainana fa zao sady manahy ihany no manompo. Dia indraindray ary tafiditra ao anatin'ny zavatra toriana mifanahiana satria te handray vahaolana mora, solution facile. Dia lasa any amin'ny teny le pression azahoanao zavatra. Dia raha vao zay ny zavatra mitranga programme ao anatinao, tsy Kristy no manokatra ny vavanao fa mamoana. Mora kely eny le izy ny alalana ny fanahy mamoana sy ny fanahy Kristy. Fanahy Kristy mampitodika ny olona ao amin'Andriamanitra fa ny fanahy mamoana ny kibony no Andriamanina. Manova toroteny io. Satria lasa tonga dia lasitra mofo eo anatin'ny saina fa tsy le mofo tonga entin'ny goaika. Azonao ngamba le tiako teny eny. Andao jery lasitra mofo mba hitoy ty tantara ty. Satria te hoe kerita mandrakizay. Fa rehefa tapitra iny Andriamanitra za fa manana programme manaraka indray. Ny olo mifanahiana tsy afaka andren'Andriamanitra hitondra azy any amin'izay programme tiany hitondra anazy manaraka. Ny olo manaiky tariana ihany na hitantan'Andriamanitra midingana vaovao tsy tian'Andriamanitra hitondra anazy. Tsy dimension programme le izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy hoe andao tsika anao an'izao mba hitondra tsika any midingana manaraka. Non. Rehefa tsy manahy ianao, toy Andriamanitra tapitra neto fa za nanomana. Vehivavy any kerita no sisy mpitondra teny izy zay ny andray anao. Halleluja. Azonao rehefa fipetraka le izy. Miofosenana terin'le goaika ho an'ny Eli maraina sy hariva. Tsy hoe indray mandeha na indroa fa ela ihany. Ndre rehefa n'Andriamanitra ny fonao dia tsy natao hisasatra hitady ny zavatra rehetra ianao. Fa Andriamanitra no maniraka izay irahany, hitondra izay ilainao eo amin'izay toerana tiany ahitananao ny livraison. Noho izany tsy DHL nanomboka an'io fa livraison domicile goaika ny rahan'i Jehova ho an'ny Eli. Dia hafa mafy be ho an'Andriamanitsika. Ohatra zany koa ny échographie. Ny échographie koa tsy vao zao no nisy fa Rebeka nandresa zanietsika tao am-bohaka. Tamin'izany mbola tsisy fotoam-pitarafana. Izy ny tao am-bohaka lasa mivavaka Rebeka. Dia hozy izy ny tompo taminy hoe firenena roa ny eo akibonao. Échographie ny mason'Andriamanitra. Lasa mivavaka Rebeka dia hozy izy ny tompo taminy. Rehefa avy nanao écho, Rebeka, mahita firenena roa ao anatinao. Ary mampiavaka ny échographie an'Andriamanitra, ny écho ny olona, ny zavatra hita maso ny tenenina.
fa ny an'Andriamanitra hatrany amin'ny destin lazainy ao anaty échographie ndray mpandeha. Ny zanany, ny zokiny, anompony zandriny. Tonga zany dia any amin'le anjara voatendry ny tenen'Andriamanitra. Zany hoe mahatonga ana miteny aminareo au lieu de mahatoky écho mitady fotsiny hoe détecté fotsiny hoe ty le aretina, mandana mitondra amin'ny fiainanao atao échographie ao anatren'Andriamanitra hatrany amin'ny avenir anao, tonga dia tenenina ao anatin'le problème hoentinao eo anatrehany. Zany ny Andriamanitra ao. Hitanareo amin'izay ny bénéfice ny consécration ny ao anatin'ny fanokana tena ao an'Andriamanitra. Dia afaka miaraka amin'Andriamanitra nao ampahitany zavatra lavitra be no le androany hitadiavanao azy. Hozy izy zao any zoko nompony zandriny. Hozy izy Rebeka ny écho avy amin'Andriamanitra dia tsy voafetra amin'izay miseho akibo fa izay hitranga any aparany. Dia hitantsika amin'izay ny zavatra mitranga na ny projet ny aquarium, na ny échographie, na ny DHL manao livraison domicile, na ny moyen de transport any ambany rano, any ambany ranomasina. Hitantsika efa ohatran'ny hoe zavatra invention nieritreretiny hoe avy amin'ny olona, fa le Andriamanitra tokana mpamorona daholo no mbadika izany rehetrarehetra izany manaraka ho azy. Dia ny zavatra nitranga ato anatin'ireo tantara ireo fanotronana daholo mitondra an'le izy. Fanotronana daholo mitondra an'le izy. Na zay no mitsangana aingany amin'ny toerana misy ahy dia misaotra an'Andriamanitra. Halleluja. Mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra. Azonareo amin'izay? Aza ampiresahan'ny olona zany. Rehefa ray Jesosy ianao na mijangajangana maninana efa akiny ho famindrapony sy ny fahasoavana. Non, fahasoavana namoahany ianao, tsy vokatry ny nataonao ilay izy na fangatahanao ilay izy na ninina, fa izy tao aminy navoakany ianao. Fa rehefa eny an-dalana amin'izay ianao ampidiriny, misy sivana amin'izay. Zay mahatonga azy miteny hoe betsaka nisy asika hiditra fa vitsy ny horaisina. Mba hareo daholo ny zavatra tenenin' Jesosy ny zavatra nitranga ary nitoetra ny tany amin'ny testamenta taloha hitarafanao hoe ho aizy zasy ianao raha pitso. Noho izany miambena efa akaiky ny fotoana. Ampanekeho ny fo an-tsafidy akatohan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia koa voatahiry ny ankonanao sy ny fianakavianao. Mandra-piavin'izay andro izay andrenesanao ny trompetrany satria manao siva an'Andriamanitra. Ho fafany amin'ny lanitra ny tanao dia mivavaha amin'Andriamanitra. Raha eo tiaka sitraka anao zay. Zany tenim-pahamarinana zany dia tenim-pahamarinana natao hanaitra ny ao anatinay. Amin'ny toe-pona io, te hifikitra amin'ny tany, te hiseho eto ambony tany. Hoe zany zay, ampira tsy maritra mandrakizay ity, no ametrahana fo sy ifikirana, nefa zavatra mandalo sy miserina fa tsy misy atao hoe fanaperana na ray avy. Fa afaka mitsiray avy izay tonga eto Andriamanitra. Tehirizo zay mba tsy ho diso ny fiverenanao. Ametraka sy iloloha ny asanao sy zavatra mpanovinao. Ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay tianay atao. Miseho eo amin'ny fiainanay dia maneho fankasitrahana avy ao anatin'ny fonay hiderahana ny anaranao mandrakizay. Satria fantatray fa zany ny herenao ary zany ny fahamarinana avy aminao. Mahalala ny eo am-ponao ny amin'ny famonjena. Mahalala ny eo am-ponao ny amin'ny fotoam-panavotana ny vananay. Tafony tsy fahalovana mandrakizay. Ampianaro izay akatosy andeha araka ny sitraponao mandra-piverinao Jesosy. Ary amin'ity marain'ity, na iza marary tonga eto na mavesatra tonga eto, na misy zavatra manahirana Andriamanitra, tena manahirana ny sainy, fantatro fa Andriamanitra afaka mahaolana ianao. Misaotra fisaky ny fotoana dia misy foana ny antso aneonao zava-magaga tsy takatry ny sainy. Fa mbola tohizo zany androany maraina. Fantatro fa rehefa mety ny fonay dia mety ny zavatra rehetra. Tsy no zavatra rehetra ilana ianao, fa noho ny fahatakarana eny ao am-ponao. Dia zay hijoro mandrakariva, tsy ampitodika ny masonay amin'ny zavatra ilana ianao, fa ny amin'izay zavatra ilana ho anay. Ny ho voatokana sy ianao ny sitraponao mandrakizay, ho anao ny fankasitrahana mandrakizay Jesosy. Misaotra efa tanteraka sady ny zavatra rehetra ho voninahitra ao. Amen dia amen. Tia famafy an'Andriamanitra, mahazo toerana tompoko vetivety. Filazana. Alleluia. Iangaviana isika mba hitovy ny fahatongavan'ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, ny talata, ny alatsinainy sy ny alarobia. Zany hoe mba ho tonga ohatr'izao daholo nareo rehefa alatsinainy sy alarobia fa tsy ny talata ihany. Amen. Raha pitso maraintsika dia misy vahiny mahafinaritra mbola hiaraka amintsika eto, ny brother Mindert Bloom. Tia famafy be ho an'Andriamanitra. Ataovy mafimafy ho an'ny tompo e. Dia ny zoma hariva
eny amin'ny tranompokon'olona analakely ny fotoanantsika miaraka eny vankiny tompondray amin'ny zavatra anankiray vaovao mahafinaritra ampifandray anao bebe kokoa aminy tsy mahafinaritra nareo ve le teny mpampiombonana foana amin'i Jesosy atsakany tanan'izay tena hoe tianareo mihitsy le teny ao ary toy izantsika amin'ny zoma hariva zany sy ny sabotsy maraina amin'ny sabotsy communion mino fa Andriamanitra zay ny fahitako an'Andriamanitra afaka mihazo nanao eo amina etana anankiray ny fahasoavana ohatrany tsy dia mahafinaritra mba handrosoanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsy mandrakizay le izy azonareo ve tiako teneny Paolina rary fa Paolina vitany asa ny hatramin'ny farany tsy nety maty mihitsy ary tsy namono azy le retina fotsy izy Andriamanitra ampanao ny fahasoavako noho izany zay mbola tsy salama aza matahotra fa tsy hahafaty anao io izy ny ten'Andriamanitra tsy hampaninina anao zany io fa fanasitranana ny eo ambadika io dia mivavaka tsara fotsiny manetry tena tsara fotsiny manao ny sitrapon'Andriamanitra fa misy koa nefa nataon'Andriamanitra eo no eo dia Andriamanitra zao ny teny tamiko nisy olona valo tamin'ny sabotsy ny firy moa nefa nivoaka teo efatra dia nisy fivitosana ny soron'Andriamanitra dia zao rehefa miteny ohatr'ireny Andriamanitra dia confirme eo le izy ao amin'ny tenanao dia mandana amin'ny tsorovavolombelona satria tsy zany mila le izy alleloia tsy avy amiko kokoa le izy aza misaina hoe ampiasain'Andriamanitra pasterina tsy ampiasain'Andriamanitra Andriamanitra miasa fotsiny izany tsy za fa rehefa niteny fotsiny izy dia omeo voninahitra rehefa ianao maheno nisy fivitosana kay tato dia afaka le izy dia omeo voninahitra amin'izany Andriamanitra ahafahany tairan'le izy sy ahafahan'ny olona koa mbola mahalala fa ilainy zany ho an'ny olona mbola tsy mino inony fa mbola miasa mandrakandroany ny Andriamanitra ny kristianina alleloia dia raha misy voninahitra raha misy dera raha misy haja dia ho an'izy ho an Jesosy Kristy rery ihany aoka tsisy olona omem-boninahitra amin'ny asan'Andriamanitra fa le niaritra sy mahatoantsika teo amin'ny azy fijaliana izy rery ny mendrika ny ray ny voninahitra amin'izany mitsangany amin'ny toerana misy ianao andray tsodrano isika mianakavy ray sy ny tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hita ianareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana mandehana ry zanak'i Jesosy sisany fa tsy raha araka izany ianao mandana fa ny tompo loha lalina sy ho vody lalanao naiza le anao mandray fandresen'ny Kristy eo amin'ny fiainanao io olana io va amen io aretin'io sitrana io sakan'io miala io fampitahoran'io miaisotra raiso ny fanasitranana ho anao ny fiadanana ho anao ny fahasoavana ho anao ary ny fomba an'Andriamanitra ane hifankahita aminao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen asio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra sanao ny fahasoavana fa Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra amen